Alleluia, mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe indritsika. Mbola min'Andriamanitra fotoana mbola afaka indray mbola mifampahiry amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Misy ten'Andriamanitra manao izy rehetra dia ampianarin'ny ten'Andriamanitra. Mianatra isan'andro isika, mianatra miaino mankatoa ny teny rehetra izay lazain'ny teny soratra masina isika satria zanak'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra manao hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra koa dia andeha apetrakantsika finomban'ny fitarihan'ny fanamasina izao fotoana izao, andeha hivavaka isika tompoko. Ray masina tsara indrindra ho mbola misaotra anao indray izay mbola noana izao fotoana izao. Mbola fanaindray mbola fampahery amin'ny alalan'ny teninao, mianatra ny soratra masina mandray mankatoa izay rehetra lazain'ny teninao Andriamanitra. Sokafy ny fonay tonga tanlonaka eo anatrehan'ny teninao. Mpanompo tsy mahasoa Jesosy fitaovana fotsiny ihany mampita ny teninao fa ianao kaiasa ao am-pony tsiraray avy andraisana ny teninao mpanetretena Jesosy amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Nametsivitsy tato am-poko ilay ten'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:9 manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ary raha misy ten'Andriamanitra preferen'ny kristiana dia io teny izay voasoratra ao Matio 5:9 hoe sambatra ny madio am-po fa izy ihany no ahitan'Andriamanitra. Tena marina izany ary tena bazy, anisan'ny bazy iorenany finoan'ny kristiana ny hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Clé ahafahantsika mahita ny atsapahantsika ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny madio am-po izany. Fitentsika ihany koa ny hoe madio ny foko, Andriamanitra mahita fa madio ny foko. Hoy ny voasoratra any amin'ny obolana 20:7 manao hoe iza no mahazo manao hoe efa nadio ny foko aho ka madio tsy manana ota. Marina izany ten'Andriamanitra izany. Ary mbola mafisy ny soratra masina any amin'ny Jaona 1:9 fa raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy mitoetra ao anatintsika. Tadidio fa ny conscience antsika no toerana masina ahafahan'Andriamanitra hitoerana. Raha mijery tsika dia ao amin'ny fo ny fieritetana, ao amin'ny fo ny fieritretantsika rehefa maloto ny fotsika dia izao tsy ahitan'Andriamanitra no vinana mihitsy tsika. Izay mahatonga ten'Andriamanitra manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Voasoratra ao amin'ny Matio 5:9-7 ka hatramin'ny 20 andeha no jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 5:9-7 ka hatramin'ny vakitsika fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy amin'ny fo no ivoan'ny sain-dratsy dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fitsangatsangana, ny alatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany no mahaloto ny olona fa tsy mihinana amin'ny tanana, tsy misasa, tsy mba mahaloto ny olona. Mazava tsara izany ny soratra masina fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny fo dia makany amin'ny saina ratsy. Rehefa misaina ratsy ny saina, ratsy ny fo dia ratsy ny saina, mieritreri-dratsy dia mivoaka daholo ireo karazana fahotana izay hitantsika voasoratra teo amin'ny Matio 5:9-20 teo arak'izay mivakitsika teo izany. Tiako marihana foana fa ny teny soratra masina rehetra zaraina dia mibase amin'ny soratra masina izany. Ny teny rehetra izay zaraina eto amin'ny page Jesosy fitiavana izany dia mibase amin'ny teny soratra masina foana fa tsy amin'ny opinion'olombelona. Ka andeha aka lesona amin'ny alalan'ny izay voasoratra amin'ny baiboly isika. Dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 1:10 no andeha akatsika lesona. Salamo 1:10 ka hatramin'ny 12. Haintsika tsara ny tantaran'i Davida mpanjaka. Tsy maintsy tantaran'i Davida isika fa Davida mpanjaka rehefa naloto ny fony, naloto ny fieritrretany ratsy ny sainy dia rehefa nahita ny Batseba vadin'Uri mpanompony izy
nandro hitany fa tsara tare tsara bika i Batseba dia mitoetra tao ambony ny filana ny fitsiritana itsangajanga amin'ny vadiny mpanompony izany. Ndreny jerentsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fa 7:10 sy 5:10. Jakoba toko voalohany andiny fa 7:10 sy 5:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany fa ny filana rehefa torotoronina dia teraka ota ary rehefa tanteraka le ota dia teraka fahotana izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika manomboka eo amin'ny 5:10 mba hampazavana azy tsara. Raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy fa samy alaim-panahy ny olona raha tariny filany sy fitahiny izy ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa torotoronina dia rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Izany zavatra izany no nahazo any Davida mpanjaka. Tsy naharitra izy, tsy nahatohitra ny fakapanahy izy, ny saina ratsy, ny fieritreretana ratsy. Rehefa ny saina ratsy ny fony dia ny saina ratsy, ny fieritreretana dia tsy nahatohitra izy, tsy nahatohitra ny fakapanahy izy dia latsaka tao anatin'ny fakapanahy zany ny Davida mpanjaka tamin'ny fotoana tamin'ity arak'izay voalaza tao amin'ny Salamo 1:50 izay akatsika lesona io izany. Rehefa nanota Davida, tafalatsaka tao anatin'ny lota zany Davida satria tsy nahatohitra ny fakapanahy, tsy nahatohitra ny lota dia natsiaro tafasaraka tamin'Andriamanitra Davida. Rehefa nanota Davida dia natsiaro lavitra n'Andriamanitra. Taddio fa ny elokareo sy ny ten'Andriamanitra no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino Andriamanitra. Natsiaro lavitra n'Andriamanitra Davida. Rehefa lavitra n'Andriamanitra Davida dia zao tsy nanana lavitra n'Andriamanitra izy. Dia hoy ny voasoratra ao amin'ny 1:20 Salamo 1:50 fa 1:20 hoy ny voasoratra manao hoe aza manary aleo natrenao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Natsiaro lavitra ny fifaliana izy, tsy nanafiadanana izy ny fanamasina, nalahelo ny fanamasina, tsy navitribitrika intsony izy fa nalahelo ny tanondrika ny fanatao anatiny. Dia hoy izy amin'ny 2:20 manao hoe ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toano fanahy mazoto ao. Tena niregrete Davida ve tena tafalatsaka tao anatin'ny fahotana zany vokatry ny fieritreretana ratsy. Nitady an'Andriamanitra izy, nangataka ny famondrampon'Andriamanitra Davida. Nangataka ny famondrampon'Andriamanitra izy satria fantany fa nisy hevitra nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Fantany fa le Andriamanitra be famondrampo, le Andriamanitra be fiantrana dia no afaka mamindra fo sy mamela ny fahotana izany. Nanantona an'Andriamanitra tamin'ny fo marina Davida, tamin'ny fo sincère mihitsy nadiavany an'Andriamanitra izany. Conscient Davida hoe nanota. Dia jerentsika amin'ny 9:7 sy 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fatsaroko ny fahadisoako ary io natrenao mandrakariva ny fahotako, taminao dia taminao ihany no nanontako ary sy ratsy teo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanantsina ianao raha mitsara. Conscient izy fa nanota. Tsy hitan'izay conscient fotsiny izy fa zao ny aiky fa nanota vokatry ny sain-dratsy teo aminy. Taminao dia taminao no nanontako ary sy ratsy teo masonao no nataoko. Vokatry izany rehetrarehetra izany dia nataony Davida dia zao Andriamanitra le mandinika amin'ny fo, le Andriamanitra mahita ny fo no dioviny tamin'ny finoana ny fony. Fantany fa ny ran'i Jesosy irery ihany no afaka manadio azy. Hoy indrindra voalaza ny dioviny Davida tamin'ny finoana ny fony. Hoy ny voalaza eo amin'ny 9:2
Vakitsika ny amin'ny anaran'i Jesosy, sasa madio aho mba ho afa-pokeloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Io amin'ny Andininy 7, diovy izoba aho ho afa-pahotana diadio, sasao aho dia ho fotsiny mangatsakatsaka. Io amin'ny Andininy 10, amrony fo madio Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahy ataonatoko. Any amin'ny Matthieu 4:20 any dia izao: ny ran'i Jesosy no fanekena vavona latsiny ho an'ny maro famelan-keloka, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny ran'i Jesosy izay nalatsany tao Calvarie no famelana ny faotantsika. Rehefa niaiky Davida, conscient Davida dia niaiky nibebaka dia nidioviny tamin'ny finoana ny finoany. Nangataka ny ran'i Jesosy izy, niraisy ny tampinoana ny ran'i Jesosy. Fa ny ran'i Jesosy rery ihany no afaka manadio ho afaka miota sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ny ran'i Jesosy rery ihany no afaka manamarina antsika. Ny ran'i Jesosy rery ihany no afaka manamasina antsika. Ny ran'i Jesosy Kristy rery ihany sy nalatsany tao Calvarie no afaka ndray mampiavana antsika amin'Andriamanitra ray. Izay nataony Davida no dioviny tamin'ny finoana ny finoany, ary tena toky izy fa ny ran'i Jesosy rery ihany no afaka manadio azy ho afaka miota sy ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Efa voasasa ianareo, efa voadio ianareo. Tapaka ilay hevitra nampisaraka Davida tamin'Andriamanitra rehefa madio am-po. Izay hoe madio am-po, afaka voadio ny ran'i Jesosy, fo voasasan'ny ran'i Jesosy, fo itoeran'ny fanamasina no madio am-po. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Madio am-po, ny madio am-po dia izay mandeha tsy misy tsiny sady misaintsaina marina ny fony. Averiko indray ny madio am-po dia izay mandeha tsy misy tsiny sady misaintsaina marina ny fony. Amen. Rehefa madio ny fontsika, rehefa mifandahatra tamin'Andriamanitra tsika any amin'ny Isaia 7:20 manao hoe: andeha ary fandahatra isika ho Jehovah, fa raha dia tonjaka aza ny fahotanareo dia ho dioviko tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Voadio ny ran'i Jesosy, efa voavelan'ny elony, efa voafafan'i Jesosy ny ratsy ny fony ratsy, sain-dratsy izy tao amin'ny Davida. Toy izany koa tsika raha mibebaka anatrehan'Andriamanitra. Ninona fa sain'ny fontsika? Raha ratsy saintsika, ratsy fontsika, dia izao mila mangataka ny ran'i Jesosy, mandray am-pinoana ny ran'i Jesosy ary mandray am-pinoana ary mino fa voavela heloka voasasan'ny ran'i Jesosy. Rehefa voasasan'ny ran'i Jesosy tsika, izay ilay hoe sambatra madio am-po fika ataon'Andriamanitra. Manana fahasahiana tsika iseo eo anatrehan'Andriamanitra. Dia no jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany 7:1-20. Vakitsika Jaona 7:1-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona angatah isika dia raisitsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika. Halleluja. Amen. Koa esory ny ota rehetra izay malaky mahazo. Sain-dratsy mahatonga felonana, sain-dratsy mahatonga fitsiritana vadin'olona, sain-dratsy izay mivoaka avy any amin'ny fony, malotony olona ozy ny teny soratra masina. Esory izany. Ary vahoaka ny toetra anatintsika ny fitiavana amin'ny fo madio, finoana tsy mihatsara velatsia, mba hoentinareo miady tsara ireo amin'ny tananareo ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Voasoratra ao amin'ny Timoty 1:5-7 izany soratra masina izany. Halleluja. Amen. Hanana fo voadiotsika, fo voadio amin'ny ran'i Jesosy, fo voasasany ran'i Jesosy, finoana tsy mety tsara velatsia. Halleluja. Amen. Ary mbola amafisin'ny ten'Andriamanitra izany araka izay voasoratra ao amin'ny Hébreu 12:1-20. Hébreu 12:1-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anantona amin'ny fo marina, fatokina be amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fitreretana ratsy sy ny tena voasasa
tamin'ny rano madio. Amen. Anamasina azy, amin'nadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho masina sy tsy manatsiny isika. Amen. Fifa madio raha tenareo no ny teny izay nolazaiko taminareo. Amen. Zay le hoe fo madio, fo voasasany rano Jesosy zany. Sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ary amarana antsika azy dia zay voasoratra ao amin'ny Filipianina 4:4-7. Ndefaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary nivedanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Fanamasina hiasa-mimpotsika tsirairay avy amin'ny alalan'izany soratra masina izany hoe sambatra madio am-po fa izy ny ten'Andriamanitra. Aza vela misy anontoana ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra. Tao madio mandrakariva ny fo. Fa rehefa madio ny fontsika dia izao atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. N'aiza toerana misy atsika dia atsapa izantsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa zay madio am-po rery ihany no ahitan'Andriamanitra fo voadio, fo voasasany rano Jesosy, fo itoeran'ny fanamasina. Alleluia. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ray masina tsara indrindra ho misaotra ny amin'ny teninao Jesosy. Misaotra fa mampianatra anay ianao fa zay rehetra madio am-po rery ihany no ahitanao. Tehiriziny fonay adio, ny fieritreretanay pura isan'andro natrenao. Aza vela misy anontoana ny fifandraisanay aminao Andriamanitra, fa te ahitanao zay, te atsapa ny fanatrehanao zay, te hanana firaisana aminao zay, hanana fifandraisana naina tsy tapaka aminao isan'ora isan'andro izay. Misaotra fanamasina eny amin'ny teninao. Dioviny fonay tsirairay avy, hanana fo madio, fieritreretana madio natrenao amin'ny alalan'ny fanandrano soa, ny rano masina. Misaotra Kristy Jesosy io. Alleluia. Amen. Misaotra n'Andriamanitra tsika amin'izany teny fo izany ny fanamasina asa ao am-potsika tsirairay avy. Dia mandra-piaonana indray tompoko manao veloma mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Alleluia. Amen.